eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia nofaranana omaly ny fankalazana ny jobily fahadimanjato taona ny reformation sy ny fahadimapolo amin'izao taona ny fiangonana malagasy. Olo manakady zany maro no nanatrika ny lanonana tetsy Mahamasina. Nankalazaina omaly teny Mahamasina ny famaranana ny jobily fahadimanjato taona ny reformation sy ny fahadimapolo amin'izao taona ny fiangonana loterana malagasy. Nanatrika ity lanonana ity ny filoha Rajonary Mampianina sy ireo filohan'ny andrim-panjakana toa ny filohan'ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao sy ny filohan'ny Antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy ary koa ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalora Valomanana. Ratsiahivina dia tao Betafo ny orina ny fiangonana loterana voalohany teto Madagasikara izay nentin'ireo misionera norvégiana. Ity fiangonana kristianina ity rahateo dia manana mpino hatramin'ny 4 tapitrisa. Ny filoha malagasy dia nidiran'ny asa fampelezana ny filazantsara nentin'ireo mpitantanana ny fiangonana nandritra izay 50 amin'izao taona izay. Ny reformation rahateo dia anisan'ny manana lanja lehibe ary ilain'ny Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana. Ny fisandratana 310 rahateo dia mitaky an'izay fanovana raha nambaran'ny filoha malagasy nandritra ny kabariny. Ary averiko fa tsarana izay andraikitra ho isan'andro sy izay maha-kristianina anao. Tsasarana amin'ny mafireo-pirenena tompoko ny maha-kristianina azany nijoroko foana na izanay satria manana izay sotoavina lehibe ny kristianina mihoatra n'izay sotoavina rehetra mety misy amin'ny maha-olombelona. Izay finoana fatahorana an'Andriamanitra izay marina fa ifaran'androany ny fahadimapolo amin'izao taona ny fankalazana. Marina fa ifaran'androany ny fahadimanjato taona ny ankalazana ny reformation. Fa zany reformation izany dia tokony aina ny isan'andro. Ary zany natoka filoha-pirenena nampiasa an'ilay teny hoe fisandratana. Tsy ny fisandratana ara-toekarena ihany fa natao fisandratana izany dia misy ilay fanavozana ny toe-tsaina, fazanavozana ny fomba fijery, fanavozana ny fomba fiasa. Ary amin'ny kristianina dia tena mifanitsy amin'izany mihitsy le hoe fahaterana vaovao satria izany ilain'ny firenentsika anovana azy. Ratsiahivina dia nanatrika ny lanonana nentina nanamarihana ny fiandohan'ity jobily fankalazana ny fahadimapolo amin'izao taona ny FLM ity ny filoha Rajonary Mampianina tany Betafo.